Firaisan-kinany tambazotra an-tserasera fantatra amin'izao fotoana izao fa notriny antoko HVM nivondrona 24 heures madar tany amin'ny cybercriminalité ka nipitsipitsy ny mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azandino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrena mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity saina ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka ny fanatsipoko ty rem-piandohana dia ny mahakasika an'izay fitorina izay nataon'ireo avy ao anatin'ny antoko HVM izay mo no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay rehetra izay dia andao aloha fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto hoy hajo andriany anarvelo tao ampejiny mpamboly vary aho fantatro ny masokarena tsy ny fizarana varomora subventionné hafarana avy any ivelany no vaholana fa mila politika ny fambolena matotra sy napetraka mialoha raha te ahita vokatsoa ny orana tsy misy ny zezika lafo ny fitaovana moderna tsy voavidin'ny tantsaha ny tambazotra hanajariana ny tanimbary tsirairay ny tetibola hanamboarana ny lalana zarara misy izany rehetra izany no mila vaholana mato indrisy very enina taona isika tsy misy azo nantenaina ho izy hatrany fantany ihany fa tena mahantra farahidiny ny malagasy indrindra fa ny tantsaha ny vaholana arosiny dia vaholana sadasada satria tsy mahay mitantana ho iatrany ihajo andriany anarvelo ny vaholana mila imasona dia ny fampiakarana ny fahefa-mividiny malagasy rehetra manoloana ny toedra raha politika misy amin'izao dia halohalika ny ranombary eto amin'ny tany sy ny firenena matoa mahitsy toa ireny ireo hafatry ny ray aman-dreny ampanahy hoy ny komity iombonany mpiasa malagasy tamin'iny andro ny omaly iny tsy misy mandeha amin'ny laoniny intsony ny toedra raha eto amin'ny tany sy ny firenena noho ny fametrahany ny mpitondra tombotsoa manokana ambony any daholobe porofon'izany rehefa vitany ny lana ireo mpiasa-panjakana tamin'ireo fifidianana ny fanesy teto amin'ny tany sy ny firenena dia notsipahana izy ireo tsy nisy ny fanondrotana karama nefa ny fitondrana milaza fa hitodika amin'ny sosialy sy ny maholony fotoana izao hamondronana ny hery ho fanavotam-pirenena raha ny fanazavana ka iantsona izy ireo ny hery velona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ray aman-dreny amampanahy firaisamon'ny pirenena mpanao politika olom-pirenena resy lahatra fa tsy rariny intsony izao rehetra izao izy ireo hatrany ka hiara hikondoha eny amin'ny aropo faravositra ny zoma 17 janoary ho avy izao raha ny vinavina izay ho ataony izy ireo hatrany any analava indray solombavambaoka iray teoloha tratra ny tatitra dingadingana na concombre de mer izay tsy nazahona alalana tamin'ny andro ny alakamisy 9 janoary 2024 tamin'ny ray ora sy 15 minitra maraina no sary ny mpitandro ny filaminana teo amin'ny sakana tamin'ny lalam-pirenena fahaenina iny ny fiara 4x4 roa izay niainga avy any amin'ny distrikany Analalava hihazo any ambanja ny tonga ny dingadingana tsy nazahona alalana milanja 700 kilograma eo izy ireo ny solombavambaoka ny Analalava teo aloha sy ny mpamiliny iray izay namany monina ao antsoy no nitondra ireto fiara ireto efa notazomina ao amin'ny tobiny zandarmoa ireo fiara sy dingadingana ireo eo amin'ny resaka fifaninanana le meilleur pâtissier indray fantatra fa tamin'iny andro omaly iny itsiory raha zafy ny manana no niakatra ny famaranana tamin'izany le meilleur pâtissier andiany faha-13 tany Paris France izany ny fahitalavitra frantsay M6 no nikarakara io fifaninanana io izay misehatra amin'ny fanamboarana mofomamy io mpifaninana misa telo tamin'ireo 4 teny ampiantohana no niatrika ny famaranana tamin'iny andro ny 7 janoary 2024 iny ka anisan'izany ity teratany malagasy ity izay nandray anjara tamin'izany rehetra izany
ady amin'ny doroala sy dorotanety indray manameloka tanteraka ny doroala sy ny dorotanety izay miseho amin'ireo faritra arovana ao Madagasikara ao ny mpisehatra amin'ny fizahantany izay mahatonga ny iahiahan'izy ireo ny amin'izay ho avy ny fizahantany malagasy tamin'ny andron'ny alarobia hariva 9 janoary no nanatanterahany ireto farany ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny restaurant Phoenix Antsahamanitra mikasika ny ady amin'ny dorotanety sy ny doroala. Maro ny sosokevitra narosoka isan'izany ny vahaolana maharitra toy ny fametrahana ny polisy ny ala sy sampandraharam-pamonjy voina manerana ny faritra arovana. Notsindrina fa tena mifampiankina ny fizahantany sy ny zavaboary ka noho izany dia mila mandray fepetra hentsitra ary ampiharina amin'ireo rehetra izay mandoro-tanindrazana ny sazy. Tapaka ihany koa fa ho atsangana ny cercle de réflexion pour le tourisme durable na ny CRTD. Ao anatiny izany resaka dorotanety izany ihany tany États-Unis tany fahamaizana goavana ny any Los Angeles. Olona 5 farafahakeliny no fantatra fa namoy ny ainy ary manodidina ny iray hetsy ireo nafindra toerana vokatry ny firehetan'ny ala izay nihitatra nanimba ny zavatra betsaka tao Los Angeles nanomboka tamin'ny talata 7 janoary maraina lasa teo iny. Efa mananika tendrombohitra ao Hollywood ny afo ka tsy maintsy noesorina ireo mponina tao an-toerana vokatry izany rehetra izany. Fikirakirana tambazotra tserasera notoriny ny antoko HVM ny vondrona 24 heures mada nitory ny vondrona 24 heures mada teny amin'ny cybercriminalité na heloka anaba teny nosy ny antoko HVM noho ny publication nataon'olona iray izay ao anatiny. Olona mpikambana ao amin'ny HVM efa maty no mbola voalaza fa miketrika fanonganam-panjakana ka tsy rariny izany araky ny nambaran'izy ireo hatrany ary no mampangain'izy ireo fa tena tsy mety ny tahaka an'izany ka tokony handraisana fepetra. Laky Iarivo, eny amin'ny laky Iarivo no hanaovana ny avomanga sy ny jet d'eau sady hanatanterahana ny fankalazana ny fa 15 taona ny verenan'ny fahaleovantenany Madagasikara ho iatrany Andriamatoa Andry Rajoelina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny andron'ny 9 janoary 2024 iny. Fifidianana ben'ny tanàna indray 500 ihany no tonga ny fidy tamin'ireo nahazo ordonnance ho iatrany ny CENI. Tsy ny CENI ny tompona andraikitra amin'ireo ordonnance fa ny fitsarana raha ny fanambarana nataony izy ireo tamin'iny androny omaly iny. Nanome ny attestation de non inscription miisa 707 alina no nataony CENI raha ny fanazavana hatrany. Araky ny tatitra tamin'iny androny omaly iny dia 500 tamin'ireo nahazo ordonnance ihany no tonga ny fidy ka ny CENI ihany no manana io lisitra io ho izy ireo. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.